miarakantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao manambahiny isika eto amin'ny pejy marika 16-15 dia Andriamatoa Zo Razafindramanitra. Izy moa dia namorona ilay application baiboly sy fihirana protestanta izay mety ao anatin'ny finday ampiasainao mihitsy. Miarabanao izay Andriamatoa Zo misaotranao tonga eto amin'ny pejy marika 16-15. Miarabanao pasteur dia miaraba koa ny mpanaraka ny pejy marika 16-15 dia misaotra ny amin'ny fanasana. Oviana moa zany ny ianao no nanomboka nandefa an'ity application baiboly ity? Tamin'ny faran'ny taona 2012 izay izy io no tena navoaka hoe tena voakaitsika teny an-tàna teny fa talohan'izay efa nandritra ny roa taona teo na roa taona latsaka kely nefa nampiasa azy rehetra tao anaty finday nanomboka tamin'ny 2010 tanoany. Tamin'izany mbola tsy tennis Android teto fa BlackBerry mipetsaka teny an-tany olona teto. Firy eo zany zao mety fantatrao ve hoe nisan'ny olona mampiasa azy io? Eo amin'ny 5 arivo sy 1 hetsy eo. Zany hoe misy ny hita dia tsy hita kely dia mipoitra indray dia hita dia fa rehefa atambatra izay rehetrarehetra izay. Eo amin'ny 1 hetsy eo zany no tena hoe efa télécharge azy. Misy ihany désinstalle aveo fa misy miverina mampiasa dia arakaraka ilay version mivoaka koa moa dia misy miverina indray dia misy ohatr'izay. Ao anatin'izy ity satria izaho zao manana eto am-pelantanako dia tsy hoe baiboly sy fihirana fotsiny ilay izy fa tena misy zavatra isan-karazany mihitsy. Inona daholo ny antony? Inona daholo zany zao no tena zavatra ao anatin'izy ity? Eny tompoko, ie. Baiboly sy baiboly protestanta malagasy mazava ho azy dia firana fanampiny, firana fifoazana dia misy an'ireny fanekem-pinoana, vavakana ampianaran'ny tompo, fanekena katekômène sy zavatra ohatr'ireny dia misy dictionnaire amin'ny baiboly. Izay zany tena vakiana ao anatiny. Misy vavaka ihany koa nefa ny hitako ao anatiny? Ie, ao anatin'ilay hoe vavaka io izay ilay anankiray ny teneniko teo izay. Misy fomba hitako ihany koa tato anatin'izy ity hoe ahafahana mamaky baiboly isan'andro ao anatin'ny herintaona azonao hazavaina kely ve? Ie, anisan'ny vaky tena anankiray ao ny hoe baiboly herintaona. Izy io raha mamaky an'izy io ianao isan'andro dia ao anatin'ny herintaona ianao mahavita ny baiboly iray manontolo. Tsy navita mise à jour tamin'ity 2021 ity fa nefa 2020 ato zao ny hoe mana isan'andro sy ny fanilo ho an'ny ankizy koa zany vaky teny isan'andro koa. Ny antony dia satria tsara ny olona hoe miverina foana anatin'ilay application isan'andro fa tsy hoe isan'alahady ihany vao ampiasa. Dia tsara hoe tena mamaky isan'andro mihitsy zany. Raha mijery an'izy ity zao dia miova foana ilay izy. Miova foana isan-taona. Inona mahatonga izay fiovana izay ohatran'ny hoe miovana ny sary ny zavatra ao anatiny sy ny ohatran'izany inona mety mahatonga izay fiovana izay? Voalohany aloha dia tsy maintsy ampanarahana ny firehana angamba ny azoko ilazana azy, tendance na design moa zany no tena azoko ilazana azy hoe amin'ny teny vahiny. Izay ny voalohany. Faharoa ny teknôlôjia mihitsy no mivoatra be. Raha ajanona amin'ilay version lefa taloha indrindra nampiasaintsika iny dia iny tsy handeha intsony aty amin'ny Android aty aoriana fa tsy maintsy avaozina foana ilay izy. Misy baiboly anankiray zao taloha smart baiboly. Tsy haiko raha mbola any izy izay. Anisan'ny hoe raha ao amin'ny tompo nanao azy fa tsy naharaka an'ilay update moa zany ilay mise à jour dia farany nanjavona moramora ilay application dia izay zany no antony tsy maintsy hoe avaozina foana ilay izy. Zany hoe ao ambadika izy io zany tena misy asa be. Asa be. Ary asa mitohy tsy maintsy manao an'ilay izy foana anao zany rehefa indray mandeha nanao an'izy io. Sady asa mitohy no asa be no asa tsy mihena fa asa mitombo. Mandany fotoana ary mandany vola hatrany isaky ny hoe kitihana satria ilay application tsy mihena fa mitombo ary izay tokoa moa ilay tanjona hoe mitombo ilay izy dia arakarak'izay koa ny fotoana lany arakarak'izay koa ny fandaniana ara teknika sy rehetra atao ambadika. Ianao ve zany tena miasa io mihitsy ny asanao sa manana asa hafa anao sa hoe fialambolinao sa hoe asa fanompoana nyraisinao fanompoana fotsiny izy io dia tsy haiko na azoko apetraka ilay fanontaniana hoe mahazo vola amin'izy io ve zany ianao? Io ny talenta développeur d'application ny asako. Manao site web sy application rehetrarehetra ireny dia tao anatin'izay no nisafidy hoe andeha hanao an'ity fa ilaina ilay izy sady talenta nomen'Andriamanitra ilay izy. Tsy mahazo vola amin'io
mandany vola amin'io ary tena raha hoe tsorina dia sady mandany vola mandany fotoana ary nisy fotoana izay mivady efa tena hoe aloha mba izahantsika ena ny vola lanintsika amin'io fa mba fotoana sisa andao no mpitady mpanoana fa efa mingezamingeza ity zavatra ity efa mibetsaka ny fandaniana dia zay no mahatonga an'ilay hoe andaotsika hoe fotoana sisa ny laniana nefa na le fotoana laniana ary nge tsy kely satria isaka manao miza zoratra an'io zao raha tena hoe 400 ary ny lany manao an'io mety mbola kely zany satria tsy voaisa tsony misy fotoana hoe manomboka amin'ny 9 maraina io raha alina amin'ny 10 alina zay vao miala teo tonga saina hoe alao aloha atory fa aloha raha pitsondray dia nefa izay mandritra ny ataoko hoe herinandro tapabolana manao an'izay aloha mba tonga n'le izy hoe mandeha tsara zany eny tanan'ny olona rehetrarehetra. Za manokana zao mandana fitaovana ohatra hoe iPad izay faniriko mihitsy mba hisen'izy io zany satria izy ity misy firana sy ny ohatran'izany nefa ny mbola tsy misy an'izay version zay zany ny iPad inona ny mety mahatonga an'izay efa neritreritra an'izany ihany ve ianao samy efa ao anatin'ny vina mihitsy zany rehefa ela dia izay mihitsy ny anisan'ny hoe navaozina indray mandeha ohatran'ity izy ity satria zany ty version vaovao izy ity zany zao sy le efa niatananao amin'izao ty eto amiko ity moa zany mbola vaovao mbola tsy mivoaka fa izy io zany version anankiray hoe afaka sady avoaka amin'ny Windows no Linux no Mac no iPhone no iOS zay zany lafiny ara-teknika hatreto aloha izy mbola Android no navoaka ny lafiny ara-teknika zany efa vita ihany zay fa ny tena tsy hoe sakana fa eny sakana ihany hatreto aloha zany dia ny manao application ho an'ny iPad sy ny iPhone mihitsy no mihidy be zany ny écosystème Apple moa no manao mamoaka an'ireny produit ireny zany meko ohatra fotsiny ianao hoe raha tia mamoaka an'io application io amin'ny zareo dia misy vola aloha isa-taona ary mbola vao hanomboka anao an'ilay application ianao dia fa aloha io vola io dia akoatr'izay mila ataondry zareo mihitsy zay hoe sarotra be manao an'ilay application raha tsy manana an'ilay écosystème ianao dia efa nanomboka nandefa antso moa tamin'ny herintaona dia nisy olona anankiray nanolotra iPhone efa ampiasaina any izy dia efa miasa soma tsara fa zany hoe ilay vokatra mbola tsy mivoaka fotsiny fa miasa soma tsara izy dia akoatr'izay zany mila MacBook mila mahana an'ilay entimahana isa-taona hoe amoahana an'ilay izy ao amin'ny Apple satria raha ampitahina zao raha moka an'io application ito amin'ny Google Play Store dia $25 nalohako tamin'izany dia izy io ticket d'entrée mandoa $25 ianao dia afaka mamoaka an'io application io foana amin'izay fa ny aty amin'ny Apple $99 ny aloha ary tsy indray mandeha fa isa-taona akoatra n'ilay zavatra resako rehetrarehetra teo zany dia mila planina matotra kokoa sy hoe régulier zany zay no azoko ilazana azy hoe mandeha manaraka an'izay zavatra takindry zareo zay ilay izy raha tonga totsika resaka hoe mazava tsara zany ilay izy mila ordinateur Mac ianao zany zay ahoana rehefa Mac fe dia mety daholo sa ahoana satria mety misy olona zany zao mety resy lahatra hoe andeha hanohana anao izy mba ahafahana mamoaka an'izay vokatra izay ho an'ny olona rehetrarehetra inona zany ilay ordinateur tadiavinao ohatra na le fitaovana mihitsy fa tsy voatery fitaovana misy tokoa ny olona miteny hoe misy vola ohatr'izao ohatr' zany dia mandray vola ihany fa raha tena misy dia tonga dia fitaovana omena fa somary manahirana ilay vola ataony zo fitadiavam-bola fotsiny ilay application dia matetika tonga dia fitaovana nomen'ny olona izay mihitsy koa ny tiako efa telefona fanotelony tamin'ity zao efa 1 taona zao tsy nividy telefona fa olona foana manome hoe zay ny eo aminy dia izy manome ohatr'izay koa ny ordinateur ny fiasan'Andriamanitra tena ngeza-pe ny ordinateur ampiasaiko teo zao ao Américaine any États-Unis no naheno an'ilay antso tonga nanao vacances teto izy sady nitondra an'ilay izy ordinateur raha ohatra moa zany ka misy olona zany amin'izao fotoana zao voakasika dia te hanohana anao izy ahoana zany fomba mety hoe ahafahany manohana anao firesahako aloha mail afaka miantso telefona ihany asa azoko mena eto ve soratantsika eo ambany eo moa zany dia izy dia miaraka amin'ny adresse mail dia eo ny fampiresahantsika raha tena mifandray hoe tena tonga dia eo dia WhatsApp koa tena mamaly miaraka amin'ilay numéro telefona zay ho hitanareo mirarosoanao amin'ny ty ministera goavana be izay amen'Andriamanitra anao ty dia izy ane hitarika anao hanohana anao amin'ny zavatra satria Andriamanitra koa moa dia mpamatsy
ary dia tena hoe miasa izy a mino fa rehefa misy zavatra tian'Andriamanitra ho atao dia tsy maintsy tanteraka izay fa tsisy mahasakana an'izay ary mino fa omeny izay rehetra ilaina. Tiaraka izany a dia misaotra an'Andriamanitra isika ravana noho ny amin'ny mpanompo izay nomeny talenta afaka amatsy ianao amin'ny fitaovana ahafahanao mitombo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra dia ny fisian'ny baiboly ao anatin'ny findayanao sy ireo fitaovana samihafa izay ampiasaintsika zany koa dia manantena fa hifanohana aminy amin'izao asa masina izao sika ary ny voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen.